Dinika, fandarana vokariny sampany fampalalam-baovao eto amin'ny fahitalavitra MBS arahinao isaky ny alahady amin'ny 7:00. Dinika. Miarabantsika manaraka ny fandarana dinika amin'ny alalan'ny fahitalavitra sy ny onjapeo MBS 95.4 FM. Andiany voalohany ty fandarana ty ho an'ny fahitalavitra manokana. Dia nivahintsika tamin'ny fandarana dinika tao anatin'ny onjapeo ihany no nasaintsika amin'ity fandarana voalohany ty. Andriamatoa Constant Ravelson miarabanao. Miaraban'ny MBS moa dia miaraban'ny le fandarana rabaina koa ny mpanaraka azy. Engane mba tena dinika amokatra antsika rehetra ny toyany eto. Fantatra moa fa ianao no mpandrindra nasionaly ny KMMR 2018 Andriamatoa Constant Ravelson, izay ihany koa ny antony safidinanao manokana satria ao anatin'ny fanomanana ny fifidianana indrindra isika izao dia tsara raha mba hoentinao kely ho an'ny mpanaraka ny MBS hoe aiza ho aiza zao ny KMMR eo amin'ny lafiny rafitra sy amin'ny fanomanana amin'ny ankapobeny. Ny amin'ny lafiny rafitra anao dia teneniko aloha. Fanomanana ankapobeny zavatra avy dia mirohatra ny olona izay vonina hiasa hampangatra amin'ny fitondrana ny président Marc Ravalomanana. Fa aty amin'ny rafitra tsy maintsy mifandamitsika. Ka io zany ny dingana hafa indray izao hatramin'ny nahatonga ny candidature zany hoe firotsahako fidian'ny président Ravalomanana raikitra ara-dalàna ary indrindra hatramin'ny nivoahany hoe tsy misy olana fa akatoavina atsaka sy andavany ny firotsahan'ny fidiana nanomboka teo no lasa misy firotana mihitsy ny manao amin'ny KMMR. Lazaiko aminao hoe raha distrika ray misy 3-4-5 karazana ny olona andian'olona manao izay anao KMMR dia mandamina an'ireny zao eo amin'ny distrika ray izay dia mampivondrona an'ireny eo amin'ny faritra. Zay zao ny dingana misy atsika amin'ny resaka hoe rafitra. Faritra moa 20 fotsiny ny faritra, tsy dia olana goavana iny fa vita ndray mandamina iny. Fa le mampifandray ny rehetrarehetra avy amin'ny isaky ny distrika averiko tena misy firotana no hoe anao KMMR. Zay ny zava-dehibe. Izany hoe le filatsahana ho fidiana fotsiny tena nandrasan'ny olona hoe io fa fomba ofisialy candidat Andriamatoa Marc Ravalomanana dia nisy izay raha iteniteny foana dia hoe vaky barazy. Zany hoe nanova zavatra be iny. Efa nisy foana ny talohan'iny fa nanomboka teo amin'ny 5 aogositra indrindra nahazoana an'le hoe laharana fa 5 iny mora be ho an'ny olona amin'izay ny miaina an'le izy sy ny manatona an'le izy. Mandamina zany zao no atao. Mandamina zao no atao. Ohatran'le any amin'ny boky masina any misy an'le hoe be ny vokatra fa ny mpitsinja zany mila mazamazana mampiditra tsopotra eo tsika zao. Efa tena ao anatin'ny fotoanan'ny pré-campagne tsika tato anatin'ny herinandro maromaro Andriamatoa Constant Ravelson. Ahoana ny fomba iainanareo eo anivon'ny KMMR izay pré-campagne izay fa hita taratra fa mitety faritra maro mampafantatra izay filatsahany ho fidiana izay ny candidat Marc Ravalomanana. Le pré-campagne moa lasa ohatran'ny hoe fiteny mihitsy tato ato fa raha ohatran'ny président Ravalomanana nge vao niverina teto izy talohan'ny niverenany teto ara fa le niverenany teto fotsiny ihany tamin'ny 13 oktobra tamin'ny 14 nanomboka teo ny teniny dia efa mazava hoe nahoana no hiandry fifidian'ny 2018 vao hihetsika ampivoatra ny zava-misy eto. Dia mazava ho azy raha atao hoe pré-campagne efa pré-campagne efa hatramin'izany zany ny président Ravalomanana tsy nitsahatra mihitsy izy hatramin'izay ary ohatra vao mainka napibaribary an'izay finiavana hoe handray andraikitra eto amin'ny firenena izay ary le elingela sotasota isan-karazany natao azy ity ny fahitako azy hitapoko hitam-pirenena hitam-bahoaka iny hoe tena tianao zavatra tirangaty ary tianao zavatra amin'ny akariary mihitsy. Ny amin'izao fotoana moa zany le pré-campagne hoe pré-campagne
ny ataon'ny président Ravalomanana zao dia ny mandeha isaky ny zay faritra azo ny aleka miara-miosona amin'ny vahoaka ahafahana mamaly sy mampiseho vatana hoe intia tena manaraka an'ilay finiavana irotsaka ho candidat ary candidat ny reto vahoaka reto ny zavatra mariky fotsiny dia hoe ny alana mihitsy le milingilingy mialatsiny amin'le teny ny alana mihitsy le milingilingy hoe ary ananina ary dia ny vahoaka ary fa dia any amin'izay misy ny vahoaka no nalehany ka après campagne ve zay sa le asa mandavataona efa fanaony any marina fa rehefa any efa ampahafantarina hoe tia ny laharany eo amin'ny fifidianana zay ngamba après campagne azy sisa fa raha le fijerena akaiky le fiainan'ny mponina ary le fiarahana miosona amin'le mponina efa zavatra hafa mihitsy hafa le clamodemode tia le tenenina hoe bain de foule ity président Ravalomanana ty ny azy de zay mandavataonany raha fitingiko zany le valiteniko le pré-campagne eny pré-campagne zao raha amin'ny lamode mpitenenana hoe akatoko ny fifidianana fa ny tena zava-dehibe dia ny hoe nanohy ary afaka nampivelatra tanteraka an'izay finiavany hiaraka hifandray sy hiosona amin'ny vahoaka eo amin'le fiainana mahita an'le fiainana mby ankoditra amin'ny vahoaka ary ao amin'le tena hitoerany ain'le vahoaka sy hitoerany ain'le firenena zay zao no hitako raha pré-campagne zay dia zay tafiditra anatin'izay koa ny hoe fampahafantarana ny vina hoentina manarina ny firenena inona ny mety hoe anjara biriky ny KMMR manokana ao anatin'izay hoe fampahafantarana ny vina ataon'ny candidat Marc Ravalomanana zay ho avy misy anakoro ny valiteniko amin'izay ny akaray hoe ho avy rehefa tena ao anatin'ny campagne rehefa tena ao anatin'ny fampelezan-kevitra tsika dia eo no hisy ny famelarana na ambava amin'ny fitenenana na amin'ny fampiresahana na amin'ny atsoratra sy ny hainao manjery ihany koa no hoe ity no vina iny manko rehefa amin'izay fotoana izay dia ohatran'ny hoe tanasaina sy alefa ohatran'ny mitantara mihitsy fa amin'izao tsika miresaka izao amin'io dia alehan'ny président Ravalomanana rehetrarehetra io ny raha ataontsika hoe vina zay ny vina songadina indrindra aloha dia le hoe manavotra ny eo amin'le tena hitoeran'ny ain'ny vahoaka iverenako ihany zay toeran'ny ain'ny firenena sy le mby akoditra amin'ny vahoaka mihitsy voatery mampitaha ianao zao voatery mampitaha ianao hoe talohan'ny 2024 zany satria ny amin'ny président Ravalomanana nge tsy hoe vina foroporonina fa fitondrana fomba fitondrana ary fiatrehana le fiainany le mponina dia voatery mampitaha ianao hoe inona ny ainany ny aina vahoaka malagasy talohan'ny taona 2024 sy talohan'izay sy ny taorianan'izay ny nanomboka teo zao dia nanomboka teo amin'ny 2024 teo makaty dia mizaka zay vokatry ny barofotsika zay vokatry ny fitondrana mahambanoana mihitsy mandrapaka vahoaka mandrapaka rem-pirenena zany le ataoko hoe mahambanoana ary fitondrana salobokomana ao zay zao inona tsara zay antsoina hoe salobokomana zay Dr Constant Ravelson salobokomana dia zao le samy ao andapa ao dia mikepoka zay azo akepoka ao tsy akiteniteny tsy ahoana moa zany tsy mamboraka ho amin'ny fiainam-bahoaka ny arena misy zay no ankapobeny ary le nilazaiko hoe mambanoana sy barofo dia io raha mahita io raha iresaka ny aina sy mifananan'ny vahoaka fotsiny tsika izao raha iresaka ny tanorytsika tanora nge misy aminareo tanora reo zao anisan'ny tablier maitso raha 7 taona nareo tamin'ny 2024 nahita tsara sy nahalala an'izany hoe afaka mianatra nanana boky ny boky namboarin'ny président Ravalomanana nge lasa nataony dralakitay tany amin'ny chaudière tany anilany any lafy tany tamin'ny 2024
reo zao nahita an'izany reo le tablier maitso hatramin'ny 7 reo zao nahita le nahazo kit scolaire sy kit tablier scolaire nanao tablier maitso dia nisy boky ho tany an-tsekoly nisy boky isan-karazany mihitsy ye ary nisy tamin'ny teny malagasy ihany koa ny taty aorianan'izay ny tanora namana za nanao syndicat tamin'ireny fotoan'ireny tanora namana mba nananasa tamin'ny entreprise France kendaka tamin'ny 7 zany tamin'ny zone France rehetrarehetra iny amoron-tanimbary akaiky ny misy anay rehetrarehetra iny ireo very asa satria nikombona le agoa le hoe fanondrana nanentan'ny entreprise France tany ivelan'ny tany mandrak'izao ankehitriny zao tsika ny boakely ny tanora na ny razandro vavy isany zay mba nianatra mitovy zao amin'ny fianarana na vita fianarana mahazo diplôma mifaninana iasa fa tena tapidalaka le amin'ny kolikoly skandale be fambaraka be nge zany hoe fifaninanana hiditra opy tsara zany hoe any amin'ny tena fitandronan'ny marina sy ny rariny sy nitsiny mihitsy sy mifanarahan-dalàna ao indrindra no nidiran-doza nidiram-baraka amin'ny hoe kolokolo be tamin'ny fanadinana ary rehefa ngiazana ary ny taratasy-panadinana rehetra olona ministra ny fitsarana no voarohirohy hoe nampandorony zay ny ainy atsika miala tsiny voatery mampitaha tsy nahita an'izany ianao talohan'ny 7 ianao manko manao inona le vina fa ireo ny zavatra harenina zao mangalatra olona misy mangalatra tsy vazaha fotsinitsony zao no misy mangalatra atao atakalo vola ny ain'olona fa na malagasy ara dia misy ary hatrany amin'ny reny voaparitra ohatrany hoe maiva-tanàna ohatrandrano misy keo zany tonga dia hidirako avy hatrany zay resaka hoe tsy fandriam-pahalemana zay andre matoa Constant Ravelson matetika ho an'ny mpamakafaka dia sous administration ny hoentiny manazava le tsy fisiana fandriam-pahalemana indrindrindrindra nanomboka tamin'ny taona 7 tany hoany tsy hoe tsy nisy ny tsy fandriam-pahalemana fa hita taratra fa nitombo be noho izay hoe tsy fisiana fahefa-panjakana tena ekeny rehetra sy matotra afaka mametraka tany-tandalàna zay ahoana ny fahitanao anazy manokana ny resaka tsika eto androany manko somary manao hitsihitsin-dalana ihany ny azoko tsara le hoe sous administration rehefa amboraka ohatrany amin'ny boky an'le vinatsika dia miresaka ohatr'izay fa ny tena heviny misy heviny anankiroa manko io ny heviny anankiray dia le hoe tsy misy tokoa vitsy ve ny mpitandro filaminana tsy ampy fitaovana ve ny mpitandro filaminana vitsy ve ny mpanaramaso ny raharaham-panjakana sy ny raharaham-bahoaka misy ihany zay fa ny zava-dehibe ihany koa dia izao lasa izay mahasa ratsy zay mahasa manao barofo no afaka misontrotra sy afaka mivelatra eto amintsika nanomboka tamin'ny 7 makaty noho le fomba fitondrany le mpitondra mihitsy zany hoe eo le sous administration manko dia lasa ohatrany zavatra statistika hoe firy mpitandro filaminana ho anam-ponina ray alina ohatra firy ny mpanao raharaham-panjakana ho anam-ponina 1000 ohatra eo ihany zay eo zay fa rehefa eo amin'ny fitondrana koa no hoe olona nandrombaka fahefana makery rehefa manjary ny barofo no tompony teny farany eto amin'ny firenena dia zay ny lalana lehan'izay mahasabarofo koa izy mahazo vahana manjary ny olo marina eto amintsika nohatry ny adala ny tanora zay tena mianatra tena manao concours ohatra ny ohatrany hoe nareo mandeha amin'ny laverta loatra nge mifavoazanareo hoe fiteny mihitsy zany ka eo zany le hoe sous administration fa eo koa le fampitena toe-tsaina fikoloana tsy tiako loatra manko le hoe toe-tsaina manjary ohatrany hoe
tsika no nidiran-demony tampoka teo fa misy fikolona ny fahasahiana ratsy teto amintsika lasa koloina ny fahasahiana ratsy lasa koloina ny fahasahiana mandika lalàna lasa zay mahasabarofo no tompony na ny tanin'ny bahoaka zany na ny any amin'ny raharam-panjakana zany ny taninao zao de lasa misy manana taratasy momba n'le izy de fa vitany aminao ohatra sahala amin'izany mety hoe sady mifandray amin'le hoe vina hoentina manarina an'izay zavatra tsy mety zay any izy de mato constant Ravelson inona vahaolana raha ohatra hoe tsotsorina de fanarenana mihitsy ny fahefa-panjakana zay aloha ary discipline raha atao amin'ny teny bazaly zany hoe fifampifehezana ny mpitondra de mpitondra tena ifeo amin'izany ary ho voafe amin'izany ary ny vahoaka entina mahasa manao andromaso ihany koa ary mahasa mijoro saro-piaro fa zao ianao zay mijoro saro-piaro ange no voe na mifanananao tenanao zao ary misy de hitaritra izy na hatrany amin'ny androm-pitondrana raha ohatra hoe any amin'ny assemblée nationale any amin'ny député mba député hafa mihitsy amin'izay fa tsy député hoe mibelona tabatra de sangatanana de mitsikombakomba amin'ny le mpitondra tamin'ity mako zao mpanatateraka mpanatateraka tamin'ity mako zao zavatra mba tsy tenenako hoe voavidy ny mpanatateraka ny maro tamin'ity de alao atao hoe efa vonina ny tsikombakomba tamin'ny mpanatateraka ny maro tamin'ny député raha tsy tany amin'ny HCC nge tsy voajanona ny tsikombakomba be tamin'ny volana avril izy iny ty le nisy pont d'or sy ny sisy ty aiza ny sinny tsy misy sarotiny amin'le mpanao barofo mpanjakana sy le mpanome laka ny mpandika lalàna tsy misy sarotiny aminy rehefa ny député no sahala amin'izay zany hoe tsy eo amin'ny fiainam-ponina fotsiny tsy hoe toe-tsaina fotsiny fa le fandrafetana mihitsy ny andro maso sy ny fahasahiana mitsara sy asarotam-piaro amin'le fihetsiky ny mpitondra mihitsy isan'ambaratongany iresaka kely anao manokana Andriamato Constant Ravelson le zavatra tsy mety ohatr'izany efa nanomboka tamin'ny taona 2024 anao tsy nitsahatra 2024 tsikerany reny na teny amin'ny kianja Macron na tamin'ny sehatra hafa tamin'ny alalan'ny aina manjery sy ny sisy mbola tsy reraka ve anao amin'izao fotoan'izao efa misy fiovana mety ho hita taratra ihany manao na ny faherezam-po anao amin'izao za zao faly aloha nahita n'ireny hetsika ny solombavam-bahoaka reny satria marina fa teo le HCC fa raha tsy nisy koa le fa solombavam-bahoaka mety tsy nisy an'iny sambany teo amin'ny tantaran'i Madagasikara no nisy hetsika de tena nentina any amin'ny fitsarana ny resaka de ny afara amina didim-pitsarana fahitako azy manomboka mitsiry le andro maso sy fifehezana araka ny demokrasia atao amintsika satria le demokrasia nge ohatr'izay hoe mahasa manana fihevitra sy manana fijery hafa noho ny an'ny mpitondra mpanatateraka ianao ary fa tsy voatery hoe mandeha makany amin'ny fandikan-dalàna na fihetsika hafahafa zay nefa zay fahasahiana zay fahasahiana zay zao tamin'ity ndray mandeha ty ny mpitondra mpanatateraka raha no nandika lalàna teo amin'le faraky amin'ny roapolo ny volana avril teo na tonga faty olona tamin'iny satria raha ny marina raha anjarany olona voafidy mitondra ny tanàna n'Antananarivo no manome alalana ny anjaran'ny préfet de police de mijery ny hoe ny olona voafidy hitondra ny tanàna manome alalana ahoana ny ataoko zany hanajana an'izay alalan'izay fa le préfet de police tamin'ireny mbola nanao fanjakana kely ho anazy tenany hoe na mamela ara ny olona olom-boafidy za tsy mamela no ny antony so fa teknika ny tokony ho asany hoe zao zany ny andaminako ny tanàna teo zany no mifantaninao manko de hoe tsy mandika lalàna ny tany amin'ny préfecture de police no nanao adalàna tamin'iny ary taty arina moa izy
efa somary manaiky any izy mibaba dia ihany, miaiky novaina ihany. le Dia io milamina iny nisy inona intsony taorianan'iny. dia mikasika an'izay resaka hoe fandaminana ny tanàna izay ihany tsy maintsy miresaka kely miverina kely amin'ilay resaka fandriam-pahalemana isika. Ampy ve ny hoe fametrahana fahefa-panjakana ekeny rehetra sy atao hoe legitima. Ampy ve izay ametrahana an'izay hoe fandriam-pahalemana izay sa misy paika hafa tsy maintsy tokony apetraka ao anatina vinana mpiarahamonina na hoe apetraka izay mpitondra vaovao ahafahana mametraka izay fandriam-pahalemana izay. Le fandriam-pahalemana io dia hifandray amin'ny lafiny hafa rehetra io. Raha tsy zany dia lasa mifamolaka amin'ny herisetra fotsiny eto hoe rehefa tsy matanjaka noho izay mpitandro filaminana dia mipetra tsara, dia lasa an'izay fotsiny. Fa hatraty amin'ny fiveloman'ny olona io, hatrany amin'ny haniko hanin'ny olona io, dia eo dia mba raha mahita amin'izay hoe zay tsy laitra mbala amin'ny fananarana kosa rehefa hita hoe voalamina ny fivelomana, voalamina ny momba ny asa, voalamina ny momba ny koa mbola andeha amin'ny tsy izy ataoko fa ireto olona rehetra mahita favoaro ary mila fiarovany reto, antenaina hoe araky ny fifampitaizana keo, antenaina hoe ho sarotiny sy ho sarom-piaro miaraka amin'ny mpitondra. Zany hoe tsy ho rarahan'ny mpitondra rery fotsiny ka hoe zay manana polisy, manana gendarme, fa anjaran'ny mpitondra mandamina ny hiveloman'ny olona ny biakoditra aminy, ny haniko hanina, ny asa hivelomana, zay le hoe sécurité alimentaire zay ny etombohan'ny sécurité amin'ny ankapobeny raha ny teny frantsay. Zay mihitsy. Fa rehefa mba voalamina ireo, ireo vahoaka ireo koa dia mihosarotony koa. Zavatra efa manomboka miseho nge zay. Efa manomboka miseho zay hoe ny halatra ataonareo ve sy ny nareo manendaka ve no tsy hahafahanay milamina sy mba mivelona eto, dia mahatonga an'le lasa vahaolana ataon'ny vahoaka le valy fatim-bahoaka na famaizam-bahoaka moa no tena marina fa ataon'ny mpitondra hoe fitsaram-bahoaka. Ny vahoaka maninona raha mitsara anao, le mpitondra moa indraindray matahotra ny hotsarain'ny vahoaka hoe tsy mety ny ataony, dia le fitsaram-bahoaka no aratsiny, fa le valy fatim-bahoaka mihitsy no efa mampiseho reny hoe te lamina ny olona. Te lamina ny olona, tsy mahalamina azy le mpitondra, tsy maharo azy, dia mba manao izay vitany eo izy. Hitodika kely ho any amin'ny hoavy indray isika Andriamatoa Constant Ravelson. Efa natsiditsika kely ihany le resaka hoe vina. Inona sinona ny azonao ambara hoe inona tokony ho lahara-pahamehana ary eo ny resaka fandriam-pahalemana mazava ho azy. Fa ankoatra ny fandriam-pahalemana, inona ny tokony ho lahara-pahamehana hoentina manarina ny firenena tao aorian'izay disadisa ny ainana teto izay nandritra ny taona maromaro. Ny fandriam-pahalemana moa no lazainao teo, fa ny mandrakotra n'izay rehetrarehetra izay mihitsy aloha dia ny fahefa-panjakana, ny fifampifehezana, ny disiplinina. Satria miankina amin'izay ny mahavanina ny reto-le tany-saintsika hoe ny mahazo antoka ny haniko hanina ny olona, mahazo antoka ny fahasalamana sy ny fitsaboana ny olona, mahazo antoka ny amin'ny fibeazana sy ny fanabeazana ny zanam-bahoaka, mahazo antoka ny amin'ny asa. Miantoka an'izay rehetrarehetra izay dia mila fitondrana mametraka ny fifampifehezana, mametraka disiplinina, mametraka fifampitondrana entitra. Dia izay iverenako fanondrony ihany le resako teo hoe na tsy ampoizitsika angamba fa na hatrany amin'ny mpanao lalàna nge zany, le député zany, fa na hatrany amin'ny mpampiatra ny lalàna, hatrany amin'ny fitsarana, fa fifampitsarana any amin'ny rehetrarehetra any nge izy ity tsy hoe mandeha tokana hoe ny aria andapa aria Ambotsiroatra ary na ny aria Mavoloa ary ohatran'ny mirangorango, ohatran'ny mpanao salobokomana sy ny sisa, dia hoe ny any zany no tena
fa efa ireo rehetrarehetra amin'ny androm-pitondrahanareo no ahoana moa zany mahatonga an'izay ka ireo zany tsy maintsy zany hoe le fampiarana discipline any amin'ireo fahefana telo reo fa tsy hoe ny fahefana mpanantanteraka ihany zay no miankina am'ireo zao fotsiny raha ohatra ka mbola député vidiana sy tambatambazana satria ny enao atoko voany velombelomina atoko tsy mana député de lasa mivitsy manambitamby député anao de reny mahazo atsika reny ny nahazo atsika tanatin'ny reto 5 taona farany reto zay mbola azo atsika indrindra fa tamin'le fifidianana voalohan'le lalàna saika hoentina amin'ny fifidianana ohatra ka ngavo iny ihany efatra amin'ny fetoma isaka zay hoe ivorony député ka anapaka zavatra lehibe tamin'ity oviana teto amin'ny tantara Madagasikara nisan'izany hoe député malety vao tamin'ity nge zay ka iny zao ny faran'izay député malemy satria député tamatambazana mba tsy lazana hoe député novidiana ka zay sady de efa tsy apisy discipline zay efa tsy apisy fifampifezana zay ary tsy misy zany le manam-pahefana hanao sarom-piaro ary tena hampiatra ny asarotam-piarony amin'ny mpanantanteraka zay zavatra nipoitra tamin'ny le hetsika reto solombavam-bahoaka le tamin'ny volana avril reto sambany mba nisy an'izay zao hoe tena sarotony le député zay tsy manaiky an'io ary tsy ara-dalàna io de nihetsika izy de ino ny toyiny zava-dehibe zay fahitako azy hoe ny tokony ho tohiny reny de ny président de république ny mpanantanteraka manana hery marina miaraka amin'ny mpanao lalàna miaraka aminy ary manan-kery mihitsy koa le mpanao lalàna eo anatrehany le mpanantanteraka fa ity zavatra mpanao lalàna nalaza be tamin'ity hoany hoe malety zay tsy ny saina ny miasa fa zavatra hafa malety miasa iverenao kely le resaka fampiarana discipline na fanajana lalàna angambany sy ny fitsipika eo anivon'ny fiarahamonina na eo anivon'ny vondrona zay tokony anaraka zany fitsipika zany Andriamatoa Constant Ravelson matetika zay hoe fitakina fampiarana discipline zay mety voadikana amin'ny fomba hafahafa na amin'ny fomba diso hoe fampiarana jadona na fampiasana hery sy ny sisa ahoana ny atao mba hoe tsy sin'zay hoe fampiarana discipline sy fipetra eo anivon'ny fiarahamonina zay mba tsy hisy ivoana ka ho lasa hafa mifandraisan'ny olona anazy eo ny miditra ngamany verenako ihany eo miditra koa le fitsarana ny fitsarana zao efa mba manomboka nanomboka nahasasa kely mandiso ny fanapahana ataon'ny mpanantanteraka efa nisy ohatra vitsivitsy ny sehon'izay zany hoe le ivoana sy makany amin'ny jadona makany amin'ny fanaparana fahefana moa zany makany amin'ny barofom-panjakana ato koa le fitsarana zava-dehibe koa no hoe fitsarana za somary diso fanantenana ihany nisy ramatoa zay nahery vava mihitsy ny mpitsara izy momba ny fitsarana sy ny sisa fa tsy henoko latsaka tamin'ny zay kabary enjana nataony no hoe ny fahaleovatenan'ny fitsarana fa raha ny marina isaky miteny ary izy de ny fahaleovatenan'ny mpitsara no apetrany ny zava-dehibe eo zao ny professeur Zafy Albert efa niteny an'izany tamin'ny fotoanany fahaleovatena mpitsara hoanako zao ary izy ety ataony izy président Zafy Albert tamin'ny zao ary izy ety ataony ko amena fahaleovatena eo indray ny tiako hiaviana eto de ny hoe ny fahaleovatenan'ny fitsarana koa de midika hoe voatsara mbakany mpitondra mbakany fitondrana ary mahavita manao an'izay ny fitsarana ary misy mihitsy any tsy azo itsaboana io tsy vitan'le ataon'ny président vao niala teo ty hoe ianareo sy mifeo amin'ny fieritreretanareo na miaraka amin'ny feo amin'ny fieritreretany ary le mpitsara
kanefa mbola somary ohatra ny mena ambany mena izy amin'ny tsiro-bokotra avy any ambony tsy misy feon'ny fieritreretana mahazovahana zany eo fa ile fahaleovan-tena ny fitsarana mihitsy zava-dehibe koa io mba tsy hivona makany amin'ny fanaparam-pahefana ny mpitondra betsaka mihitsy ny tato anatin'ny roa telo taona faraparany tato ny resaka momba ny hoe ataoko teny frantsay ilay izy zay ny filezan'ny olona azy hoe état de droit fa matompo ohatr'izay io de fomba fiteny keo tato ato le hoe tany tandalana io tsy ny tany hoe tandalana na maninona fa ny ilaina tandalana voalohany de ny mpitondra de iza ny antoka fa tandalana ny mpitondra ny fitsarana de za tsy manao hoe ny vahoaka tandalana daholo fa ny vahoaka nge reny izy efa mameno ny tranomaiziny reny rehefa mandika lalàna fa ny lafiny anankiray zany de eo amin'ny hoe ny fitsarana reto zany ny mpanao lalàna ny fitsarana ny mpanatanteraka ny mpanatanteraka no tena tsy maintsy loharano le disipline satria izy natao izy no mitondra izy natao hitondra tany sy ny firenena natao andamina an'io natao hanatanteraka ny vina anatin'ny filaminana de ny mpanao lalàna mitsara ny asany arak'izay mila mpanao lalàna mahasamy mijoro ary sarotiny raha mpanao lalàna ohatrany amin'izao fotoana izao malety de vita ny baolina de tsisy an'izay mijoro sarotiny eo fa ny fitsarana koa de eo amin'ny fampiarana ny lalàna de tokony manana ny heriny sy fizaka-tenany mihitsy izy amin'izay izay hoe finiavan'ny mpitsara ahazo fahalalàna sy fahaleovan-teny zay tokony any anatin'ny lalàna ve ny ametrahana an'izay raha ny fahitana anazy any anatin'ny toe-tsaina any anaty lalàna zany ny toe-tsaina hoa manaraka foana rehefa ohatra ny lalàna ifampitondratsika eto ahitan'ny olona irika hoe afaka manao an'ity afaka mandeha amin'izay say-patatro fotsiny zao de mahazovahana le toe-tsaina le toe-tsaina mivona rehefa ohatra ny lalàna zay fitsipika ao anatin'io vondron'olona io atao hoe mpitsara ny lalàna sy zay fitsipika ao anatin'io de izay mivona no mahita faisana ary zay ao anatin'ny fitsipika no afaka mivelatra sy misondrotra eo amin'ny asany de le toe-tsaina mandeha amin'ny marina ny rariny sy nitsiny no mahazovahana amin'izay ka io zany ny misy sistema hoe ny vazaha ny fiteniny azy zany hoe le fomba sy ny mombamomba n'le fitsarana mihitsy tsy mipetraka amin'ny toe-tsaina fotsiny ny toe-tsaina ary ataontsika hoe vokatra zany rehetra zany misy irika mampahazovahana ny toe-tsaina mikiliolio ao matoa mandeha iny toe-tsaina iny ary de raha vao misy zay de zay mandeha amin'ny marina sy ny fahamarinana ndray no ohatry ny adala iverena kely ny resaka politika Andriamatoa Constant Ravelson amin'le mampandrindra national ny KMMR 2018 anao tsara na miresaka zany rehetrarehetra zany fa tena azo tanterahana ve zany ary azotsika tanterahana atoato ve zany kely sisa de hoavy ny fifidianana raha lany soamatsara ny candidat zay toanana KMMR 2018 ao amin'ny fomba ahoana sy ao anatin'ny fiam-potoana manahoana ny ametrahana zany fomba fijery rehetrarehetra zany viny zany za zao mbola tsy niresaka tsika teto manko zao de hoe mitaha am'le toe-javatra ankehitriny sy le hoe zava-doza nentin'ny 7 makaty any toizin'ny 7 makaty de lasa ohatra ny any amin'le inona re zany lasa ohatra ny any amin'le de efa antsana mangitsoka misy ny firenena foana vao resakitsika de satria zay aloha ny zava-misy na tena zay ny zava-misy fa raha ny raha mba ny faniriana zao de iresaka ny vina ny lazanao azy zany hoe iresaka ny fomba mampisy fanantenana ny vahoaka zany ny mpifidy momba an'izany hoe misy ny lalana azahoantsika manao an'izany ary efa nisy ny lalana ny tondrantsika makamy zany efa nisy zany
zay mba nahita sy navita nanara-masony teo amin'ny 2 patonga ny 5 dia mahita hoe efa nisy zany efa nitondra Madagasikara tamina sehatra mamiratra mihitsy zany ka ianao zao ohatra ny manontany ahy za tsy teny an'izay mihitsy hoe inona ny ataonao monsieur le président mandritry ny 100 andro voalohany azahoanao ny fitondrana satria izay ny hevitry le fanontaniana hoe raha vao mahazo ny fitondrana ianao dia reto no hitondra makamin'izay resakintsika rehetrarehetra izay fa ho an'le mpifidy ho an'le sarababen'olona ary ho an'ny any ambanivohitra rehetrarehetra any jereo le efa nisy aloha le efa nisy ho avy eto nampandinika raha toakarena na salamizany hilaza hoe zao angeny vina efa nisy le mapy iny zao tam'izany dia ho avy eto ilaza hoe zao angeny fitombony efa nisy an'izany teto amin'ny MBS ndray mandeha ataoko fa tsara mivoaka ihany iny hoe zao angeny efa nisy tamin'ny fidiran'ny olona tsekoly zao angeny efa nisy tamin'ny fisondrotan'ny arikarena teto sy ny sisa ny ahodiko mihitsy le fanontaniana tsy za no amaly hoe zao no ataoko amin'ny 100 andro voalohany na hoe amin'ny heritaona voalohany alao ifampiady ny 100 andro voalohany eo ny samy kandida rehefa tonga ny fotoana ilazany an'izay fa ny apetrako amintsika kosa dia ny hoe nahita sika ary hitatsika ny zavatra azo atao voalazantsika teo ny hoe ny siny disipline voalazantsika teo ny hoe anarenana n'le tsy mandry fahalemana rehetrarehetra eny ny inona ny nahatonga an'ireny tsy hoe sous administration fotsiny tsy hoe tsy ampy fitaovana fotsiny ny mpitandro filaminana tsy ampy fitaovana izy aloha za zao vao tany Ambondromamy-tany no mahita ohatra mihodina kely misy miaramila 7 lahy gendarme angamby izy ireny 7 lahy mandeha mitondra kalaky miditra amina automobile handeha mission aiza tsy fantatro fa ny kirarony kito de Scooby-Doo ka na iza ny tiara anao fanenjika aminy eo tsy azony marina tokoa fa tsy ampy fitaovana tsy ampy fiarovan-tena ny mpitandro filaminantsika kanefa tsy mijanony eo le resaka ho aty eo ohatra ny mamerina nefa voalaza hoe atraty amin'le ain-dehibe n'le fitondrana mihitsy ary any alohantsika izao ary zay aloha ny sahako ambara zao ny atsipiriany kosa no hoe raha vao mandray fahefana ny président Ravalomanana dia ity amin'ny 3 volana voalohany tsy maintsy voavoaka itiny efa miteny foana izy ireny na ny fiaraha-miasa amin'ny any velany na ny efa miteny ihany izy ireny tsika mpanorona ozy zay ny azy ny ataona mpanorona fa tsy fanorenana zany ny tena zay ny tena ain-dehibe ny hitondrany azy hoe fanorenana Fandriamato Constant Ravelson resy lahatra fa azo atao tsara manarina firenena ao anatin'ny 5 taona ohatra anaty taona vitsivitsy latsaka ny 5 azo atao ary azo atao ny mandefa amin'le hoana fitenitsika malagasy azy re mamerina amin'ny laoniny mamerina amin'ny laoniny zany hoe nisy lalana ny zorany ty firenentsika ity ary efa nanao dingan-dava mihitsy ty firenentsika ity no finganina dia mamerina ny firenentsika amin'iny lalana iny indray tsika mba afaka izotra ary afaka hiazakazaka mihitsy indray ho amin'ny fandrosoana zay efa mba natomboka sy efa dia averiko efa voasedra azo atao zany zavatra efa hitatsika zao fa efa natao nge eny ary ngamba ny amaranantsika na sady Andriamato Constant Ravelson marina fa nyresaka zavatra ohatrany zavatra tsy nety nandritra fotoana lavilavitsika fa tsara hoe mizara fomba fijery miabo ho an'ny malagasy tsika inona ny azonao ambara ary atao anatin'ny fotoana vitsivitsy hoe inona ny tokony atao sy fanetana tokony atao mba hahafahan'le firenena tena miarina tokoa atsoatsy zao tsika miresaka izao aloha androany aloha dia
mpandrindra ny KMMR no miresaka komita manoana ny marika Ravalomanana. Ny azo atao zao a voalohany indrindra misaotra tena misaotra ny team nanolotra ny président Ravalomanana ho candidat. Faharoa mampirisika ny team hanao dingana lehibe miaraka amin'ny KMMR. Le dingana lehibe dia zao hoe ny famporisian'ny team sy ny fanomezany vahana ny KMMR mahatonga ny président marika Ravalomanana ho candidat ny Malagasy rehetra, toanan'ny Malagasy rehetra amin'ny alalan'ny KMMR, komity manoana ny marika Ravalomanana. Fa ny KMMR koa dia apirisiana anao dingana goavana tsala amin'izay koa ny hoe io candidat io tsy anao rery io fa tena ny Malagasy rehetra mahalala ny hoe ndao averina amin'ny laoniny ny fandrosoan'ny Madagasikara ro ampiezakazahana ao anatin'ny discipline, ao anatin'ny fampifezana ary ao anatin'ny azo antoka ny ara-pilaminana, sécurité rehetrarehetra dia ho tao amin'ilay KMMR ho tompon'izay ezak'izay etsika ty KMMR ty etsika marika Ravalomanana ty dia zay ny everiko fa lakile zao tsika miteny zao mahavita an'izay tsika dia mahavotra ny Madagasikara tsika isaky ny ity fahefana ty mila manome fahefana ny président marika Ravalomanana tsika dia zao isaky ny tanàna ary isaky ny tokantrano ary isaky ny sekoly isaky ny toram-piasana isaky zay sehatra rehetrarehetra any no hanomezana fahefana ny président marika Ravalomanana ary zay ny kendren'ny KMMR zao. Mety tsy mahavaly tsara le fantaninao zay indroa intelo anao namerina mihitsy hoe inona le atao avy hatrany inona le atao avy hatrany kanefa fahita taratra ihany le satra tianao hiaviana ny atao avy hatrany zao aloha dia KMMR ataovy KMMR Malagasy rehetra zay ny vina voalohany satria zay ny vina voalohany tsy afaka mandingana an'izay tsika zay mifanampy voalohany zay. Eny ary dia makasitraka anao Andriamato Constant Ravelson mpandrindra national ny KMMR 2018 ny vahiny teto amin'ny fandarana dinika fandarana voalohany ampatsahivika any ho an'ny fahita lavitra MBS ary manantena fa mbola tsy maintsy hifanerasera isika hifanakalo hevitra sy resaka amin'ny vahoaka malagasy dia manao mandram-piona amintsika rehetrarehetra dia zay ihany koa no mamarina ny fandarantsika amin'ity androany ity makasitraka tompoko lahy sy tompoko vavy amin'ny fotoana manaraka indray veloma tompoko.